Yes, samby hafa mofo gasy to dia siramamy fotsiny natao aminazy. Tsy asiana fangaro mihitsy fa ny raha manonaka misy sira sy siramamy. Dia fotsifotsy mbola misy kely fa ilay hanina efa masaka. Karanay an'ilay mofo a, voalohany indrindra aloha dia sio. Dia manaraka anazy ny kapoaka fantsahana mofo amin'ilay vilany. Dia manaraka azy ny angady mofo. Dia vilany mofo. Any akora rehetrarehetra zany dia eto toerana ihany. Tsy dia misy evany velany afa-tsy ny hoe menaka ihany ngiaza any. Ny antony antsoako an'ilay mofo gasy zany dia zao hoe mofo gasy zany mba économique koa aminay. Ninay zao ny ankizy zao mihinana anankiroa dia efa voky. Fa raha mofo hafa izy zany dia lasa miakatrakatra ilay dépense. Satria manenjika lera akory maiky hiasa ny mpianatra maiky hianatra dia tsy hoe moa zany tiako tenena tsy manjary tsara zany dia vao tsy izay ny atao e. Ny fivarotana an'ity mofo gasy ity ny hoe mahavelona matoa miaritra zany dia misy hoanao ilay izy fa kosa ny bénéfice be dia be tsy dia misy fa ny feretana ihany no zava-dehibe. Dia misy ambina moa dia mena le olona pakafaka ny tena marina. Dia moa rehefa tsisy moa zany dia efa tsisy. Izay le izy. Ny antony tonga dia naharisika anay nanao mofo gasy dia ohatra amin'ny fehirina rehetrarehetra ihany io. Naharesy lahatra ilay izy satria fitediavana efa tsisy mora. Io zany ny azo antoka fa mba ohatra ny nisy netinety kokoa zany. Nampivoatra kokoa ny fiainana io zany dia izay no naharesy lahatra. Ny toerana hivarotako sy asako dia eto Ankadifotsy. Ka raha ohatra ianao zany te hitsidika na te amin'ny tsena misy anay amin'ity mofo gasy ity dia raha te Ambodivony ianao dia miakatra eo amin'ny Galanà mandeha Sens Unique makatỳ Ankadifotsy. Ny bénéfice zany tombom-barotra ny azo ilazana azy dia ny maximum zany par jour eo manodididina ny 5,7 alina ariary eo miala rehetrarehetra izay afa-tsy ny fatrano.